Izay ny teny amin'ny Coliseum Antsonjombe fa anisan'ny mafisiny filohan'ny FJKM ny mpitandrina Ami Andriamazo Sony tsy tokony ampiasana finday na tablety mandritra ny fitaovam-pivavahana. Miteraka hevitra tokoa ny fampiasana ny teknolojia moderna any ampiangonana. Samy manana ny heviny mikasika izay ireo olona tafaresaka taminay, na izany olon-tsotra na ihany koa mpitondra fivavahana. Tsy mety ka tsy mifantoka amin'ny fivavahana tsy mifantoka fa tsy mety mihitsy matoana tao firana sy ny baiboly dia ho ampiasaina fa tsy ny tablety apetraka any an-trano ve zany le baiboly sy firana hondanana sa hoe ahoana fa tokony misy dia tokony tsy mampiasa portable sy tablety zany na dia fandrosoana takininina tsy hoe mampirorosaina fa mandreraka ohatrany hoe resaka zesta zany any am-piangonana ny olona manana andray zany ohatry resaka eto fotsiny zao fotsiny ataoko fa tokony misy dia baiboly sy firana ihany misy zay no entina any am-piangonana dia zay matoa zay na misy dia tokony zay ny apetraka. Ary le lafy anankiray le hoe mety jery antegna eto fotsiny Facebook manana koa feritry fandraisana an'izay any am-piangonana mety zany any am-piangonana aloha zay tsy mety efa hoe any an-tranonao afaka manao zay tianao atao amin'ny resaka portable sy ny tabletinao ianao sy téléphonenao fa raha amin'ny tranon'Andriamanitra kosa mivavaka ny alehanao any tsy tokony mamefana fotoana olona. Misy le manabataba an'le mivavaka le dia tsy vera misy mampiasa any am-piangonana. Ny kristiana zao fotoana ve tsapanareo mampiasa amin'ny baiboly sy ny firana? Ny ankamaroany tsy mampiasa tsony fa dia le ataony amin'le portable kely reny no anarany bakipindretrrehetra rehetra. Sasany aloha mampirorosaina ihany risy concentré mihitsy le olona. Ia, rakaraka an'le olona angamba le izy zay no avilazana azy.